miara-mientana ao anatin'izay fanatanterahana ny asa tana maro zay ny samva na ny sampandrahara miandraikitra ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo toy izao ny fanazavana ny tale général izay samva izay. Ny fitaovana dia amin'ny ankapobeny fitaovana fampiasa rehefa imoatra an'izao dia voalohany indrindra zon'olombelona aloha dia tsy maintsy manao boty vaovao tsirairay avy dia manao gant dia ny fitaovana tena ampiasaina dia ny angady ny lapelle les bidons plastique reny dia ny kifafa sy ny forsa isan-karazany ireo zany amin'ny ankapobeny ny fitaovana fa io moa zany miankina amin'le toerana anaovana anazy. Mila motopompe koa amin'io fa motopompe zany dia asany manontolo fa ampiasaina amin'le tetikasa dia miankina amin'ny habean'le canal sy ny fako sy ny zavatra sokirina anatiny zany ny fitaovana ampiasaina fa ireo zany no miasa rehefa manao curage. Ny samy valo tsy manary fako eo fa mandroaka fako eo fa izy io zany mila fanentanana goavana be mihitsy amin'ny tsirairay satria andraikitra ny samy valo tokoa zany resaka fako sy ny resaka canal sy rano maloto. Ny olona mahatonga ny tsetsina ny canal aloha dia lazaiko anareo ny olona zany tsy manary fako anaty baka fa manary fako any dalina dia jerevantsika eo moa eny an-dalana eny fa hitanareo ny habean'ny plastika sy ny tavoahangy sy ny fako anatin'ireny canal reny no tena manetsina azy. Zay efa manao ezaka mafy be mihitsy mampatsiasy mampilaza ny olona hoe ary io anaty baka ihany ny fako ary tiako misoritra kely hoe misy faramiasa matotra miaraka amin'ny RF2. RF2 zany manana an'ireny tapaka barika makamaka kely iny hitanareo ireny zany no isaky ny kondanana sy ny isaky tokantrano maka an'ilay fako dia anjaran'ny samy va zany manao fotoana amin'ireny dia misy camion mandalo isaky ny arrondissement isanandro. Zany no atao voalohany indrindra dia anajana le code municipal d'hygiène aloha hoe tsy mahazo manary sordira ny olona raha tsy amin'ny 5 hatramin'ny 20 alina ihany.